Isa inaindray ireo namony eny vokatry ny valinaretina COVID-19 ny 20 aprily araka ny tatitra isan'andro tao amin'ny namonjerim-panjakana andro ny alatsinainy. Telo avy eto Analamanga, iray avy tany Matsiatrambony, iray avy any Bongalava ary iray avy any Atsimo andrefana. 500 noho izany ireo efa lavin'ity valinaretina ity hatramin'ny dina teto Madagasikara ny volana Martsa 2024. Raha ny tranga vaovao marina kosa dia miisa 7,700 izy ireo ny 14 aprily araka ny tatitra hatrany 10,700 izany teto Analamanga izay faritra mbola ahitana ny tranga betsaka indrindra hatrany 10 kosa tany Vatovavity Vinany, 10 tany Diana, 7 tany Rotramangoro, 10 tany Menabe, iray tany Mboeny 20 avy any Sofia, 4 tany Atsimo andrefana, 10 tany Diana, 3 tany Nosy, 7 tany Atsimo Atsinanana, 9 tany Morony Mania ary 17 tany Bongalava. Misa 920 amin'izao fotoan'izao ireo manaraka fitsaboana manirana nosy ary sokajiana ho marary mafy ny 2,700 amin'izy ireo. Tsy afaka ny tatitra entana avy hatrany ireo fiara fitaterana olona izay navadika ho fiara fitaterana entana hoy ny fanazavany avy amin'ny Direction Générale de la Sécurité Routière na ny DGSR androany alatsinainy. Tsy maintsy atao fandraisana ara-teknika indray ary atao fitsiriana ara-teknika aloha izy ireo vao afaka manao izany. Ny antony dia nohon'ny fiovan'ny toetra ny fiara mihitsy izay ho lasa mpitantretana sy ny fiovan'ny carrosserie. Tsy maintsy ahena ihany koa ny isan'ny toerana ao anatiny mba hifanaraka amin'ny endrika vaovaon'ilay fiara. Mandritra ity fandraisana ara-teknika ity dia tsy maintsy miala avokoa ireo fitaratra amin'ny sisiny misy fisarana eo amin'ny toeran'ny mpitondra sy ny entana hoentina. Tsy azo asiana fitondrana entana intsony eo ambony fiara ary tsy maintsy misy carrosserie fourgon ilay fiara. Aorian'ny fandraisana ara-teknika dia miroso ny fitsiriana ara-teknika ny fiara ary mahafeno ny fepetra rehetra izay vao mahazo fahazon-dalana hiasa. Raha tsy mahafeno fepetra kosa dia omena 2 volana hanitsiana izany. Niakapio ihany koa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena taorian'ny fanapahan-kevitry ny fanjakana mpianto ireo fandaharana ahitana ady-hevitra miisa 7 amin'ireo manjero maro eto amin'ny nosy. Ho an'izy ireo dia efa nosihosena ny zon'olom-pirenena ahazo vaovao samihafa izany izay sofototra tsy maintsy ajaina na inona na inona mitranga eto amin'ny firenena na anaty amehana na tsia. Ho azy ireo ihany koa dia miendrika didijadona izany fanapahan-kevitra izany ary manakana ny vahoaka tsy handray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Ho anavondrona fiarahamonim-pirenena miisa 3 izay miara-manao sy ny fanambarana manemelika izany ho malalaady dia ilaina ny hevitra samihafa eto amin'ny firenena ary hanamora ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny ady amin'ny valanaretina izany. Ny alakamisy 13 aprily no nanapa-kevitra hampiato ireo fandaharana ireo ny fanjakana mba hisian'ny fitoniana sy ny firaisan'ny firenena mandritra ny amehana ara-pahasalamana araka ny didim-panjakana izay nivoaka.